Brigitte Macron nanome tefatsofina ny vadiny izay indray zany no adiaditsika eto. Tokasoa atao mifandarana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Atao hoe blague ve? Atao hoe resaka nivadika fiomehezana eran-tany ve ny zavatra niseho tamin'ny Emmanuel Macron sy ny vadiny alohan'ny idinany tao Vietnam tamin'ny avion izany dia ny fanomezan'ny Brigitte Macron ny vadiny tefatsofina izay nanakoako ny sary eran'izao tontolo izao zany tamin'ny internet. Maro dia maro ny tsipakin'ey ary dia nanao karazana anekdoty zany momba ny zavatra niseho iny satria dia zavatra tsy fiseho hatramin'izay na pisy ny ataontsika hoe diplomatie sy ny protocole eran'izao tontolo izao. Iza moa no olona tena mafy dia mafy amin'izany atao hoe protocole izany sy ny diplomatie izany eran-tany dia tsy iza fa ny frantsay. Nagaga nefa zany ny nipoiran'ny toe-javatra ohatran'ireny zany tamin'ny fotoana izay ataontsika hoe tsy napoizin'izy mivady angambany. Nefa moa hoe inona ny zavatra izay azo lazaina hoe tsy ho apoizina amin'izao fiazakazaky ny teknôlôjia izao. Fa dia nahoana loatra re, inona loatra ny zava-niseho tao anatin'ny avion. Atsika na moa zany no ny interpretefan'ny rehetra rehetra ny fisehoan-javatra. Dia nisy ny violence conjugale izany avy amin'ny vehivavy izay première dame frantsay ary ilay victime dia ny président de la république izay hoe anatin'ny puissance mondiale. Maro ny interprétation-ny olona zany amin'ny ireny zavatra ireny ny hoe mety nadrangidrangitra angamba zany ingary Macron amin'iny fombafombany tsy mieritreritra firy ny zavatra holazaina, olona impulsifa ka dia noporofoin'ny vadiny Brigitte Macron teo imason'izao tontolo izao zany izay hoe na ny vadiny andefimandiny aza zany tsy nahazaka ny fiesika na ny fiteny izay nataony garainy ka nahatonga an'ilay tefatsofina izay nanakoako eran'izao tontolo izao. Misy ny fitenenana hoe derrière un grand homme il y a toujours une femme. Raha ohatra ka metimety io lehilahy io zany amin'ny zavatra izay ataony indrindrandrindra moa zany amin'ny sehatra politika na eo amin'ny sehatry ny fandraharahana izany dia matetika misy izany ny vehivavy manosika azy avy ato ambadika. Ka rehefa tsy metimety zany ny fifandraisan'ny mpivady dia mety miteraka an'ireny karazana incidence diplomatique ohatran'ireny zany. Dia tatoato izay dia nahagaga ny olona izany fa toa miteniteny foana ingary Macron toa milazalaza zavatra izay tsy voahevitra firy mandray décision izay tsy matotra ary ny frantsay koa zany dia efa kivy amin'ny fomba fitondrany. Moa ve misy ifandraisan'izay zavatra rehetra rehetra izay zany ao ambadikin'iny scénario iny hoe efa tsy metimety intsony izany ny fifandraisan'izy mivady. Maro zany ny tsiliatsofina mandeha ny amin'ny hoe misy matetitetika zany io resaka violence conjugale io zany ao amin'ny couple présidentielle ao zany mitranga matetitetika io fa derrière ny coulisse misy zany ny miteny zavatra ohatran'izany. Inona marina ary zany ny zavatra miseho ao ambadikin'io coulisse io satria dia
rehefa nanontaniana moa zany ingia Donald Trump hoe inona ny fijerinao any situation iny de ozy izy ingia Donald Trump hoe tokony tany ambadiky ny ridor zareo no nanao an'iny zavatra iny, tsy tokony naseho aty ivelany mihitsy, zany hoe misy zavatra koa zany miga Donald Trump ao ambadibadika ao fa zany hoe ainy angamba zany ny manafina azy. Tsetsatsetsatra izay rehetrarehetra izay fa miainga ao anatin'io tokantrano io, miainga amin'ny fifandraisan'ny mpivady, miainga amin'ny fifanajana misy eo amin'ny mpivady ny zavatra rehetra izay hoe mapety na tsy mapety izany ny zavatra ataon'ny lehilahy matetika zany ivelan'ny tokantrano, rehefa tsy metimety ny ao amin'ny tokantrano ao dia matetika zany ny lehilahy miperdre an'izay atao hoe contrôle zay, ary dia voaporofo zany zavatra rehetrarehetra izany tamin'iny karazana scénario iny. Betsaka moa zany ny nanometsiny any Brigitte Macron izany ny hoe de tsy mba misy ve ny resaka maîtrise de soi avy amin'ny première dame ninonina atezerana, dia ireny ve no tokony ho comportement ny zany en public. Mety maro ny zavatra mety mahatonga zany an'ilay vehivavy izay hoe tonga amina stady ohatran'ireny, satria voalohany indrindra aloha zany dia efa zokonjokony ihany izany Brigitte Macron izany, ka mety misy zany ny zavatra efa tsy voafehiny intsony zany na eo amin'ny resaka hoe resaka ara-pahasalamana zany ny santé psychologique izany mety efa misy zavatra zany efa tsy aintsony zany ny mifehy azy, satria olona ohatran'ireny normalement zany tokony hoe misy dokotera manaraka azy, ny fahasalamany ara-batana, ara-tsaina ary ara-panahy normalement izany, ary misy koa ny protocole izay hoe tokony efa mijery ny situation rehetrarehetra ary ny hoe tsy mamoaka sary ohatran'ireny zany, fa nampanontany tena zany hoe ahoana ny fomba nivoahan'ny sary ohatran'ireny zany. Eo zany no mametra-panontaniana zany hoe rehefa ataotsika ny compte izany dia ny hoe efa midina dia midina zany ny popularité président Macron izany, izay ngamba ny azontsika lazaina, satria raha ohatra ka olona makatoa azy zany manodidina azy tsy namoaka n'iny sary iny, ary faharoa manarakaraka an'izay dia ny vadiny andefimandry mihitsy no manao karazana humiliation en public izany an'ilay ranamana. Donc izy zany no efa tokony heritreritra zany izy ny amin'ny hoe mbola apta ve izy ny hitondra ny frantsay, ary ny première dame koa zany mila mieritreritra ihany koa hoe mbola apta ve izy ny hisupporter ny vadiny. Inona zany no zavatra hoe conséquence n'izay zavatra rehetrarehetra izay ho an'ny Afrika sy Madagasikara. Matoa olona tena mafey, ataontsika mafey an'izany diplomatie zany no mivaralila ohatran'ireny misy antony ao, izany hoe efa miorooro, efa anatin'ny déséquilibre tanteraka izany ny frantsay amin'izao fotoana izao. Ka inona zany no andrasantsika malagasy, inona zany no mbola atahorantsika ny frantsay sy ny tany vaventy ataontsika hoe ny Occident zany tsy hanorenantsika ny zavatra izay mahasoantsika, fa toa ny mahagaga dia isika samy isika indray no mifanararaotra
au maximum mihitsy zany amin'izao fotoana izao. Mahagaga, tena mahagaga, nefa izao no fotoana izay hoe tokony hanamafisan'ny Afrika sy Madagasikara izany ny territoirany, hananganany ny firenena vaovao mba hiadanany vahoaka ao aminy, hisitrahan'ny vahoaka ao aminy ny arena rehetra izay misy ao Afrika sy Madagasikara. Fotoana izao, satria iny dia fambara fa efa mikorotana ny sain'ny mpitondra any amin'ny Occident amin'izao fotoana izao. Manginy fotsiny ireo hoe karazana maladresy zany ataon'ny Donald Trump amin'izao fotoana izao. Inona izay zany no fanontaniana mbola apetrako, inona zany no manakana ny Afrika sy Madagasikara amin'izao fotoana izao ny tsy anararaotra n'izany situation izany ny hiaro amin'izay zany ny terrain, satria manoloana ny hery matanjaka dia tsy misy afa-tsy ny fiarovanao ny zavatra anananao efa naverimberiko teto foana teto amin'izany forêt santé zay zavatra zay, nizaniza olona milaza ny tenany ho matanjaka dia ny fiarovanao ny terrainao izay ihany no hery goavana entinao hiatrika anireo olona izay hoe manafika ny tanàna misy anao, te ambabo ny arenanao, ny firaisankina ny daolo be, tsy misy intsony olona azo ny kitihana anaovany karazana hoe fividividianana ny amin'ny hoe fivarotana tany-drazana. Efa mipetraka ve zay zavatra zay ao Madagasikara? Ny zava-misy aloha amin'izao fotoana izao dia mbola manangona faratapony mihitsy, manao zay faraheriny amin'izao fotoana izao zany ny matanjaka rehetra ambabo ny tanin'ny malagasy amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ireo autorité eo an-toerana. Mampalahelo dia mampalahelo izany zavatra rehetra izany, nefa izao no fotoana izay hoe au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne, ahafahan'ny Afrika sy Madagasikara manavitra ny fireneny. Amin'izao fotoana izao dia misy vaovao tsara fa efa mba mikontakta any Ibrahim Traoré izany Barack Obama izany hiresaka aminy amin'ny hoe iarahana mampandroso ny Afrika. Zava-dehibe nke zany zavatra zany hoe ancien président de la République ny États-Unis no mitodika amin'izay amin'ny taniny haviany hifampiraharaha amin'ny fampandrosoana ny Afrika. Dia mbola tsy mampifoatsika ve ny zavatra ohatran'izany to malagasy? Mbola halatra tany eran'io zany no haintsika amin'izao fotoana izao izay hoe amidy amin'ny vahiny. Mampieritreritra hoe aiza ho aiza tsika malagasy amin'izany zavatra rehetra izany. Ibrahim Traoré efa miantso an'ireo vedety mpanefoefo any Amerika ny amin'ny hoe miverena aty amin'ny origine tsika, fa aty ianareo dia mbola ahazo tombotsoa mihoatra lavitra ny any États-Unis amin'izao fotoana izao, miverena hiaraka hanorina any Afrika. Mampieritreritra anie zany zavatra rehetra izany manoloana ny fanilikiliany Andrandriamatoa Donald Trump ny mainty hoditra amin'izao fotoana izao dia nandray an'izay karazana résolution izay Ibrahim Traoré niantso an'ireo vedety mpanefoefo toa andry Rihanna, toa andry Beyoncé, toa andry Barack Obama. Mieritrereita isika malagasy
mieritrereta asa de variana ao anatin'ny torimaso, asa de milona ao anatin'ny atao hoe hapadoana. Tsy fombako ny miteny zavatra negativa eto amin'ny Jeanne Forêt Santé, fa indraindray dia ohatra tsy manome tsiny an'ireo mpiteny rasy indraindray. Ny amin'ny hoe de mbola tsy takatritsika malagasy ve hatramin'izao, ny hoe tany masina nge io tanitsika io tsy azo anaovanaovana fahatany, tany izay manana ny harena a valoriser amina miliara miandry ny malagasy tsy vaky volo hiaro ny taniny. Dia toy izay sy toy izay no azo natolotra anao anio. Manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Veloma tompoko.